hafatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny zazakely, famerenana lesona zazakely indray tsika. Faly be mahita anareo, faly be mihaona aminareo indray amin'izao sapato izao. Andeha rehefa mifankahita moa dia mifaninona mifampiarahaba. Andeha ary isika hanao an'ilay hira ilay hira vaovao niarahantsika manao dia manomboka fotoantsika. Ao ary, isa, roa, telo. Ara-benenao salama ve, manahoana akory re, ara-benenao salama ve, faly mahita anse. Eny ary, faly miaraka aminareo ankizy indray amin'izao sapato izao. Manao lesona vaovao indray tsika androany, fa andao aloha akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy malalo, amerina ny lesona izahay, omeo fahendrena, omeo fahalalana, dia misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy malalo, amen. Eny ary efa hitantsika tamin'ny heriny lesona anankiray hoe ahoana moa izy iny? Vola madinika sy trondro. Fa androany indray fakakana anankiray hafa indray nataon'i Jesosy. Hoe lesona fahafiry moa tsika? Fahatelo. Dia ahoana ny lohateny? Mahiratra aho. Ahoana ny tsy anjery? Efa haintsika ange e. Mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Averina. Mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Izay ny tsy anjery. Tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Bartimeo. Bravo! Efa mahay lesona ny zazakely. Naninona moa Bartimeo rankizy? Jamba. Tsy nahita ny masony. Mipetraka eo amoron-dalana izy fa tsy manana asa dia manao hoe mpameo re tompoko, mangataka re. Nampalahelo be mihitsy i Bartimeo. Antsontsony ny olona. Mba omeo vola aho fa tsy manana e. Mba omeo vola aho fa tsy manana. Dia eny rankizy fa handalo eo akaikiny eo Jesosy. Fantany Jesosy fa mahay zavatra. Dia hoy izy tamin'i Jesosy, teo izy hoe raha vao mandalo eo Jesosy dia atsoko. Eny ny kapa misy mandehandeha misy kapa. Zany Jesosy. Iny Jesosy niantso izy. Jesosy io, mba vonjeo ianao mahay zavatra. Dia hozy ny olona mangina fa sy mitabataba. Tsy nijanona izy. Jesosy io, vonjeo. Dia hozy izy Jesosy hoe fa inona no tianao ataoko aminao? Dia hozy Bartimeo hoe mba te hahiratra, mba te hahita. Dia kasihan'i Jesosy masony dia hozy Jesosy hoe mandehana fa ny finoanao no nahasitrana anao. Nampirehetiny rankizy ny masony Hoay! Faly be izy! Nahita izy io Jesosy hitany mitsikitsiky aminy. Dia hitany daholo ny olona rankizy faly be mihitsy izy fa nahiratra ny masony. Hitany lanitra manga, hitany voninkazo eny akaikiny eny, hitany ny hazo misy voaniny, hitany daholo zavatra rehetrarehetra teo. Faly aok'izany Bartimeo. Misaotra anao Jesosy fa nanampy ahy ianao. Nataonao mahiratra. Hitako daholo ny zava-tsoa rehetra teto ambonin'ny tany. Dipoka faliana Bartimeo. Rankizy, mbola manao fakakana ho antsika Jesosy hatramin'izao. Inona ny tianao azo? Inona ny tianao omeny Jesosy anao? Angatao fa omeny anao izany. Angatao fa manampy anao Jesosy. Rankizy, andetsika hiaraka hiteny hoe
misaotra anao noho ny Mahandriamanitra mahery anao. Averina ary, 1, 2, 3. Misaotra anao noho ny Mahandriamanitra mahery anao. Averina farany, misaotra anao noho ny Mahandriamanitra mahery anao. Ankizy, manampy antsika foana Andriamanitra rehefa mila azy isika. Ndeha averintsika ry aloha ny lohateny. Lesona 3, mahiratra aho. Tsy anjery, mandeha any ianao, ny finoanao no namonjy anao. Bravo! Efa mahay lesona ny zazakely rehetra. Izay indray ary lesika androany. Amin'ny herintsika hijery tantara hafa indray fa ndeha isika hifanao veloma, hivavaka antsika dia hifanao veloma rehefa avy eo. Tao hivavaka ary, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy eo, misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahery anao, manao fakagana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Eny ary, nderitsika hifanao veloma. Ao ary, 1, 2, 3. Mirava ny sekoly sabatanay izao, veloma veloma manaova ny soa, veloma veloma endre tsarako. Eny ary, te manao veloma anareo ary rakizy amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika rehetra indray raha sasapoto namako. Tonga atao tokantranontsika hitondra ny hafatra izay tiany Jesosy hianarantsika. Andesika hisaotra an'Andriamanitra aloha noho izay fitahiany izay. Akambany daholo ary ny tanany. Rehefa vonona ianareo ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao lehibe indray izay fa tianay zazaboto sy ankizy rehetra ianao. Dia omenao sabata izay mba hiarahanay mideranao. Omeo fahendreny izay mba ho zaza endry tokoa sady ho mpakatoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitondra ny lohateny hoe tratra tao anjoy ny tantarantsika androany rakizy. Fa misy teny izay tian'Andriamanitra ataontsika tsy anjery foana. Voasoratra ao amin'ny Galatiana 4:6 izy amin'ity anio ity. Galatiana 4:6 no ataontsika tsy anjery. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika. Mora kely. Andao aloha averiko indray. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika. Ao hiaraka anisa 3 ary isika. 1, 2, 3. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika. Bravo! Mora kely izany tsy anjerintsika izany. Fa hanaraka ny tantara ary isika izao inona indray no afatra tiany Jesosy ampitaina amintsika ao anatin'izany tsy anjery hoe aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa izany. Dia inona koa no tiany Jesosy ho fantatritsika amin'izany hoe tratra tao anjoy. Izany soa izany angeraka izy lavaka lehibe. Inona ary ny zavatra niseho tao anatin'io lavaka lehibe io? Arao tsara ange ny tantara e. Nandadilady midina ny tendrombohitra ty miaramila iray. Rehefa izay dia niazakazaka ny ray izy. Hoaiza nga hono io miaramila io? Mialany ny Saoly sy ny miaramilany hoy izy tamin'ny Davida. Miaramilana rivony no nentin'ny Saoly mpanjaka ho any aminy. Nangony ireo lehilahy eninjato mpiara-dia taminy dia lasa izy ireo milomay namonjy ilay zo lehibe mba hiafina. Sady maizikitroka no mangina aok'izany tao anatin'ilay zo ny tapivy tao ambadik'ireny vato boribory be ireny i Davida sy ireo lehilahy niaraka taminy. Efa ho ambolana maromaro izao Davida sy ireo mpiara-dia aminy no nandositra ny Saoly mpanjaka sy ny miaramilany. Te hamono an'i Davida mihitsy mantsy Saoly mpanjaka.
nahoana hoy ianareo satria nialina ny Davida izy noho ny fandresena azo ny Davida tany amin'ny ady. Teany Davida ny vahoaka ka namorona an'izy ireo hiry Davida izay nanaovany fampitahana tamin'ny Saoly. Tsy tapitapitra izay endro nisy lehilahy niditra nakao anjoy. Lava ranjanana sady vaventy io olona io. Iza ary ilay olona hoy ianareo? I Saoly. Nihodina izy dia nijoro teo ambavan'ny zohy, izany hoe ilay fidirana. Jereo, hoy ny iray tamin'ireo lehilahy niaraka tamin'i Davida raha nibitsibitsika teo amin'ny sofiny Davida izy. Nomeny Jehovah fotoana mety azahoanao mamono an'i Saoly ianao izao. Araraoty izany. Tsy afaka manao an'izany aho hoy ny valitenin'i Davida. Tahorinan'izay dia notsoahan'i Davida niantsy maranitra dia lasa izy nitsaitsaika tsy moramora sady tsy nandray nesepeo mihitsy nanatona Saoly mpanjaka. Ka noho ny tonga teo aminy izy dia nanapahany ny sisin'ny kapoty ilay an'i Saoly io izany. Rehefa nitsangana Saoly ka niala tao amin'izao dia nanaraka azy Davida. Ry mpanjaka tompoko, hoy ny antsoantsony. Nihodina faingana Saoly ka nahita ny Davida nijoro teo ambavan'ny zohy. Azoko sy ireo mpiaradia ahy atao ny namono anao, hoy Davida, saingy tsy nanao izany naovinanaoviana satria olona voavidin'i Jehovah ianao. Jereo angety hoy Davida taminy sady natsangany ambony ilay tapa-damba kely nodidiny tamin'ny kapotin'ny mpanjaka. Ity no pirofo fa azoko natao tokoa ny namono anao. Dia namaly Saoly ka nanao hoe ianao tokoa va re io ry Davida? Marina noho izao ianao, hoy izy, sady nitomany ka nikoriana nanaraka ny tarehin'ny ranomasina. Tena mpamindra fo ianao, hoy Saoly taminy. Fantatro fa ianao tokoa no mpanjakan'ny Israely andimby ako. Mianina amiko ianao ankehitriny fa tsy andringana ny taranako. Mianatra eo tongotrao. Amin'ny fofenaravona andraraka izy namako no hiara-bako anareo. Manona mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy amin'ny ankizy kely rehetra. Ny iriko dia mba ho zaza izay andova fitahiana avy amin'i Jesosy ene zazo ianao. Raha hiaraka amerina indray ity lohahevitra ity isika. Ny lohahevitra fahatelo moa no iarahantsika mamerina anio, izay mitondra ny lohateny hoe mitia izay tsy mendrika ho tiavina. Mitia izay tsy mendrika ho tiavina. Manana tsenjery mahafinaritra antsika rakizy hita ao amin'ny Petera voalohany toko 2:17. Petera voalohany toko 2:17 manao hoe manaja ny olona rehetra tiavany rahalahy. Manaja ny olona rehetra tiavany rahalahy. Petera voalohany toko 2:17. Inona re ny afatra tiany Jesosy ho antsika indray tato anatin'ity lohahevitra ity rakizy? Tsarovy ary fa tian'Andriamanitra isika raha andray tsara ny hafa tahaka ny fandraisan'Andriamanitra antsika, ary indrindrandrindra manoloana ireo voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina rakizy dia aoka isika mba handray an'izy ireny amin'ny mpitiavana koa. Ary izany no ankasitrahan'i Jesosy ho azy ianao, ka dia manasa anao ary andao arahana ange ny tantarantsika. Rehefa nifindra monina tany amin'ny toerana vaovao iray rakizy Rafael sy ny fianakaviany dia nahatsiaro very izy. Tafasaraka tamin'ny namany rehetra izy ary tsy maintsy nianatra tany amin'ny sekoly hafa indray. Nahatsiaro tena irery tokoa izy tao amin'izany sekoly vaovao izany. Indray andro ary dia nisy mpiara-mianatra anankiray nanatona azy tao an-dalantsara ka nilaza hoe manahoana ianao? Karinina no anarako. Efa hitako ihany ianao kanefa mbola tsy fantatro. Dia nitsikitsiky izy sady mbola nilaza ihany koa hoe tiako raha mba mihaona amin'ireo namako sasany ianao. Tsampany amin'izay fa tsy ho voahilikilika intsony izy. Nisy olona anankiray koa izay tsy mba nanilikilika ny hafa fa nandray azy tsara. Tsy izay izany rakizy fa Jesosy. Jesosy ange naman'ny olona rehetra
nisy fanasana tao an-tranon'ny Simona indray andro. Anankiray amin'ireo mpitarika mpanapaka Jiosy ange Simona, ary Jesosy no nanasitrana azy tamin'ny abokany. Mba ho fisaorana an' Jesosy dia nanao izao fanasana lehibe izao izy. Tonga tao avokoa izay teo ho tonga rehetra. Tao koa ange i Maria, irony karazan'olona tsy tia ny sasany ho resahana irony akory izy. Fantatry ny olona rehetra fa vehivavy ratsy fitondran-teny Maria. Fantatry ny olona rehetra fa namoahan' Jesosy demony fito ange izy. Angamba aza tsy nasaina ho tonga tao amin'ny fanasana io akory izy. Tsy nisy afaka nanakana azy intsony anefa rehefa nanaraka an' Jesosy atraiza izy rankizy. Tiany olona hangina fotsiny any an-tokotany any izy. Fantatry Maria ny laza ratsiny. Fantany fa tsy nekena ho anisan'ny olona manan-kaja izy. Tiany ho fantatry Jesosy anefa fa tena velom-pisaorana azy tokoa izy. Nitondra tavoara alabastara kely feno menaka manitra ange Maria rankizy. Raha iny tsy nisy nahita iny izy, tena rarany teo ambony lohan'i Jesosy sy teo amin'ny tongony menaka manitra. Nirotsaka teo amin'izany menaka izany koa ange ny ranomason'i Maria izay feno fitiavana sy fisaorana an' Jesosy. Tena andohalika moramora teo amin'i Jesosy izy ka namafa ny tongony tamin'ny volondohany izay lava dia lava tokoa. Angamba tsy nisy nahatsikaritra akory izany raha tsy ilay fofo manitra dia manitra izay namerovero tokoa, satria ilay menaka dia niraraka ary niparitaka nanerana ny trano ny fofo manitra tamin'izany menaka izany. Nanomboka niresaka amin'izay rankizy ny olona, lafo vidy koa ange ity menaka ity. Hoy izy ireo ny fampibitsibitsika, ka raha manolona mandritry ny taona ny vidin'io, raha mba namidy mantsy io dia efa nomena manitra ny vola tahaka izay. Mandandany foana mihitsy ity Maria ity. Hafa ihany koa ny eritreritry Simona. Raha tena mpaminany marina Jesosy dia tsy ho navelany nikasika azy akory io vehivavy io, satria mpanota ange io ary tena mpanota mahatsiravina mihitsy. Tratra ny olona ary Maria ka tsy afa nanoatra rankizy. Fantatry Jesosy daholo ange ny tao an-tsain'i Simona, fantany ihany koa ny tao am-pony Maria. Avelao izy, hoy izy tamin'ireo mpimonomonina, ho eo aminareo mandrakariva ny malahelo, fa za kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Zavatra tsara no nataony tamiko. Dia nitodika tany amin'ny Simona indray nge rankizy Jesosy ka nilaza hoe nisy lehilahy anankiroa izay samy nanana trosa tamin'ny mpampindram-bola iray. Ny anankiray nananany $500 ary ny anankiray $50. Fantatry ilay mpampindram-bola fa samy tsy afaka amerina trosa izy roa lahy, ka dia nofoanany izany trosa izany. Iza amin'izy roa lahy ireo ary araka ny hevitrao no tia azy bebe kokoa? Ataoko fa ilay nanana ny trosa bebe angamba. Hoy Simona, marina ny teninao, hoy Jesosy taminy. Rehefa tonga tao an-tranonao aho dia tsy mba nanasa ny tongotra akory ianao, tsy mba nandraraka menaka tamin'ny lohako akory, ary tsy mba nanoroka ahy akory, fa ity vehivavy ity kosa nefa nanao mihoatra noho izany rehetra izany. Voavela ny elony be satria be tokoa ny fitiavany ahy. Nampiseho fanajana amin'ny Maria rankizy Jesosy, kanefa izy no olona tsy mendrika aja indrindra tao amin'ny fanasana io. Noderainy mihoatra noho Simona mihitsy aza ny ezaka nataony. Nanjary natao ohatra tsara ilay olona izay nao velony maro fa ho farany ratsy indrindra. Nanaitra ny Maria izany karazana fanajana izany. Efa zatra tsy tia sy ahilikiliky ny olona mantsy izy. Izao izy tena ankasitrahana indray. Samy mahafantatra olona tahaka Maria avokoa angamba isika rehetra. Olona izay tsy raharahin'ny hafa sady mety sy ny lava izao. Tsara fanahy tamin'i Maria nefa rankizy Jesosy. Nataony ho tsampany fa ilaina sy hajaina izy. Tiany Jesosy ho tafiditra ao anatin'ny fianakaviany tahaka Maria koa. Aneny olona rehetra. Tiany ihany koa izao sy anao. Isika tsirairay
raha mifampitondra tahaka ny fomba izay hitondrany Jesosy atsika. Tsarovy araka izy fa tian'Andriamanitra handray tsara ireo olona izay voahilikilika tokoa isika. Mianatra eo tongotrao. Manahoana daholo indray isika tanora zandriny. Hiaraka merina indray isika ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro dia ny lesona 7 izany. Lesona 7 izay mitondra ny lohateny hoe vaovao azo vao nangiran-dratsy. Mino aho fa efa hainareo daholo ndao hiarakantsika. Lavalava ny tsenjerintsika tamin'ity. Mino aho fa nanao ezaka isika tsirairay dia averimberitsika foana dia amin'izay tadidy. Averintsika ary hoe vaovao azo vao nangiran-dratsy. Ny tsenjerintsika dia eo amin'ny 4:20 dia ny 9 ka hatramin'ny 9:9. Tsy ato izy efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tany amin'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro 7. Dia nahatsiaro ny teniny izy ary niverina niala tamin'ny fasana izy dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro araka ny voalazan'ny tsenjery ihany koa dia mazava ho azy fa manambara ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty. Izao tokoa ny fotoana izay ankalazana izao tontolo izao ny atao hoe Paska. Dia indraindray isika faly fotsiny hoe vakansa dia andeha hitsangatsangana paka ny andro fa inona ny zavatra tena tsapanao sy noraisinao ao anatin'izany hoe nitsanganan Jesosy tamin'ny maty izany. Inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao rehefa mahafantatra an'izany ianao, rehefa miaraka amin'izao tontolo izao ianao hoe tonga ny fotoanan'ny Paska. Mifanitsy amin'izany indrindra ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro sa tsy izany? Dia andeha ara ho raisintsika hoe inona ny lesona tokony ho raisintsika, inona ny zavatra tokony ho tsaroantsika mandrakariva rehefa mahatsiaro an'izany hoe Paska izany isika. Ao anatin'ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro dia hitantsika fa rehefa maty Jesosy, rehefa maty izy tamin'ny fiantombohan'ny sabata, izany hoe tamin'ny zoma hariva izany, dia nitsahatra izy nandritra ny sabata dia nitsangana izy tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Nalahelo ireto mpianatra. Hitan'ireo vehivavy ny fampijaliana nahazo an' Jesosy dia maty izy dia efa nanomana sahady izy izay menaka nisorana an' Jesosy, menaka manitra izay fanao tamin'izany fotoana izany. Dia nitsahatra ihany koa zareo tamin'ny andro sabata fa vao mangiran-dratsy kosa izy dia efa niomana hitondra an'ireo menaka manitra ireo andeha hanosorana ny vatan'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny fasana zareo arak'izay efa nianarantsika tamin'ny alahelo ny nahatongavan zareo teo. Akory nefa ny agagany fa nisokatra ny fasana, anjely no hitany tao nanambara vaovao mahafaly ny amin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Anjely mihitsy ny nalefan'Andriamanitra nanambara izany tamin'ireto vehivavy ireto. Rehefa nanambara izany vaovao izany ireto anjely ireto dia tsaroan'ireo vehivavy ny hafatra izay nambara an' Jesosy fony izy mbola tsy nandalo an'io fahafatesana io. Talohan'ny nahafatesan' Jesosy dia nisy hafatra be da be nambara an' Jesosy. Teo vao azon zareo ny tian' Jesosy nambara fa tsy maintsy hijaly izy dia tsy maintsy ho faty izy ary afaka teloana dia hitsangana indray. Tsaroan zareo fa tena marina tokoa izany zavatra izany. Dia ny zavatra nahafinaritra lasa niazakazaka izy ireo tao anatin'ny fifaliana fa tsy niala elo intsony nandeha nanambara an'ilay izy tamin'ireo namany sy ireo mpianatra. Inona no fiantraikan'izay zavatra izay? Azo antoka ny famonjena, azo antoka ny fiainana mandrakizay,
raha mandalo ny andro fety izay ankalazany zao tontolo izao ny paska isika dia mahatsiaro ve ianao, mahatsiaro ve ny olona tsirairay hoe azo antoka ny fiainana mandrakizay, azo antoka ny tsanganan'ireo olona izay maty ao amin'ny Kristy. Raha nandalo fahafatesana ny havanao ka maty tao amin'ny Kristy izy, nahatoky an'Andriamanitra izy, dia azo antoka ny fitsanganana indray, azo antoka ho antsika ny fiainana mandrakizay raha mahatoky amin'Andriamanitra isika. Ny zavatra tokony ataontsika izany dia ahoana? Andeha ho zaraina izany zavatra mahafaly izany, andeha ho zaraintsika tahaka ny nataon'ireo vehivavy izay tsy andriny izay nizarana ny vaovao mahafaly tamin'ny hafa. Raha ohatra ka vaovao mahafaly ho anao nitsanganan Jesosy tamin'ny maty izay mahatonga anao azo antoka ny fiainana mandrakizay, dia andeha isika izara izany vaovao mahafaly izany, tsy andry nizarana amin'ny hafa ny famonjena. Ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro ny tanora namako dia nanampy antsika ahafantatra fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Nahatonga antsika ahatsapa ihany koa fa satria velona Jesosy dia manana fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay isika tsirairay. Dia anampy antsika hanapa-kevitra ihany koa hamaly izany fitiavan'i Jesosy izany amin'ny alalan'ny fizarana amin'ny hafa ilay vaovao mahafaly. Tsaroanao ve ny hafatra izay nampitaina nandritry ny herinandro? Azontsika atao ny mizara ny fanantenantsika ny fiainana mandrakizay noho ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izay ary ny lesona izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny. Aza variana manao fety fotsiny, na mitsangatsangana fotsiny, na miara-paly amin'ny olona rehetra fotsiny, fa zao tsarovy mazava-dehibe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Milary soa antsika tsirairay avy indray amin'ny manaraka indray isika miaona. Mandra-piaona ary. Mianatra eo an-tongotrao. Ry mpiara-mianatra namana, faly tafahoana indray isika amin'ity sabata ity ary faly manolotra ny arahaba antsika tsirairay avy. Tafahoana amin'ny alalan'izao lesona fahatelo nampitondraina ny lohateny hoe sary anohitra avy amin'ny fanambadiana izao. Miarahaba antsika rehetrarehetra ary inganie ny fiadanan'ny Tompo mba hanjaka ao am-ponao ary ny fanainy koa hitoetra ao anatinao ka hahatonga ny teny hitondra soa sy fitahiana ao antsika tsirairay avy. Ndeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fiarah-mianatra izao. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotranao izahay fa tafahoana indray miara-mianatra ny teninao amin'ity sabata ity. Sabata fitsaharana kanefa sabata izay inonay fa hitenenanao anahy aminay amin'ny alalan'izao fianarana izao. Mamela Tompo ny elokay ary mamindraha fo aminay. Petraka am-pelatananao izao dinidinika fiarah-mianatra izao. Ianao no irina hitarika ny zavatra rehetra. Dia mitenena Jehovah fa vonona hiaino anao izay minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny andininy natao tadiana teo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7:10 ka ny andininy 7 izay manao hoe ary izy tamiko soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra, teny marin'Andriamanitra ireo teny faminaniana ireo. Inona le teny? Isy fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry izay hanasana anao. Ry mpiara-midinika namana isany, ahitana tantaram-pitiavana maro dia maro be ao anatin'ny Baiboly izay maneho fomba mihezinezina ny amin'ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Raha vao nivoaka teo am-pelatanan'Andriamanitra isika olombelona dia fanomezana roa no nomen'Andriamanitra antsika. Tsara mahatadidy amin'izany. Raha vao vita ny famoronana dia nomen'Andriamanitra fanomezana sahady isika olombelona. Fanomezana voalohany
dia nanomezan'Andriamanitra ny fanambadiana. Ary ny faharoa dia ny sabata. Men'Andriamanitra fanomezana sarobidy no fitiavan'Andriamanitra antsika ny fanambadiana sy ny sabata. Resaka faminaniana no resantsika, dia misy faminaniana izay hotiniantsika zany am'izao dindinika zao. Ny voalohany ho zaraintsika telo ty dindinika ity. Ny voalohany dia zao, hiresaka isika ny amin'ny fanambadiana. Ny faharoa ho resantsika ilay vehivavy tsy mahatoky. Ary ny fizarana fahatelo ho resantsika ilay vehivavy mahatoky sy ny fampakaram-badiny ny zanak'ondry. Ny voalohany ho resantsika dia mikasika an'ilay hoe ny fanambadiana. Ny fanambadiana tokoa mantsy no entin'Andriamanitra anehoana ny firaisana ety eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Ka natsangan'Andriamanitra izany fanambadiana izany mba hahatakarany olona ny tokony fifandraisana ety amin'ny olona sy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko faharoa no ahitantsika ny fototra ny fandroenan'Andriamanitra ny fanambadiana. Genesis toko faharoa ka ny andininy 17 sy 14. Aroy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia handaony ny rainy sy ny reniny ka hikamana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ny fanambadiana dia mitondra ny lehilahy sy ny vehivavy ho nofo iray ihany. Indray andro nisy fariseo izay niresaka tamin'i Jesosy momba ny amin'ny fanambadiana Adama-sy Eva. Dia tsy ela akory ilay fariseo dia nametraka fanontaniana Jesosy ao amin'ny filazantsara Matteo toko 7:10. Filazantsara Matteo toko 7:10 ka ny andininy 17 manao hoe, aroy izy taminy: nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisahorambady sy hisaotra azy? Teo amon'io andininy mantsy dia nilaza Jesosy hoe koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Taitra ilay fariseo, ko nahoana ary Mosesy nanome taratasy fisahorambady, fisarahambady? Ry mpiara-midinika namana, ny fanambadiana dia nokendren'Andriamanitra ho mandramaty sy hanjakan'ny toetra mahatoky eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ao anatin'ny tokantrano. Marina fa nanimba ny fifandraisan'ny olona tsirairay avy ny fahotana, fa nefa kosa na izany azy dia nikendry Andriamanitra satria fanomezana avy aminy fanambadiana dia nikendren'Andriamanitra dia hisy fifandraisana ety mandramaty eo anatin'ny fanambadian'ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray. Marina fa tsy tonga lafatra ny miara-dalana na ny lehilahy izay nandova fahotana na ilay vehivavy izay nandova fahotana samby tsy tanteraka, kanefa kendren'Andriamanitra hisy firaisana mahafinaritra, fiainana fanambadiana sambatra ao anatin'izany fanambadiana izany. Eto amin'ity andininy soratra masina ity rehefa nanontany ilay fariseo dia zao no navalin'i Jesosy hoy izy hoe, aroy Jesosy taminy: ny hamafy ny fonareo no namelan'i Mosesy anareo hisaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Ny hamafy ny fonareo no nahatonga Mosesy hanao an'izany. Tsy sitrak'Andriamanitra. Ary any amin'ny andininy hafa moa dia milaza ny soratra masina hoe halako Jehova ny fisarahambady. Indreto ary misy fitsipika vitsy 3 azonao raisina ao amin'ny fanambadiana ahatsara ny fifandraisan'ny tokantrano anankiray. Voalohany, mba mahaiza mamela ny heloky ny vadinao. Avelao ny heloky ny vadinao na dia tsy mendrika an'izany aza izy. Tahaka ny namelan'i Kristy antsika no mba hahafahantsika ihany koa mamela ny hafa na dia tsy mendrika aza isika
de avela Kristy tsika voalohany zany mba avelao ny vadinao, avelao ny eloko ny vadinao na de tsy mendrika zay izy. Faharoa, ekeo ny maizy ny vadinao ny tsy fahatanterahana sy ny rehetra momba azy tahaka ny any ekeny Kristy antsika sy ny tsy fahatanterahantsika tsirairay avy. Ary ny fahatelo, de tahaka ny iveran'ny Kristy antsika melon'ny tenany, ny foanany ny tenany, de tahaka zany koa evero aloha ny momba ny vadinao vao mihevitra ny tenanao ianao. Raha mba misy eo amin'ny tokantrano re zany, anahoana ny tokantranontsika? Vady mahay mifamela heloka, mpivady zay mahay mahafantatra ny tsy fahatanterahana ary manaiky am'zany, ary mpivady zay manome tombam-bidy voalohany noho ny tenany, anahoana tokoa moa izany? Zay ny voalohany. Ny faharoa resantsika de ilay vehivavy tsy matoky. Ao amin'ny bokin'i Ezekiela toko 110 de misy fahitana faminaniana ny mena mpaminany Ezekiela ny fomba nahitan'Andriamanitra zazavavy nafoina na rindrianina zay ampitain'Andriamanitra an'ny vahoakany zay nariana. Ary fantatra amin'ny bokin'i Ezekiela fa andre izy no nitondra izany zaza izany nody de nanadio azy ary rehefa lehibe de tsara tarehy ary nalainy ho vady. Zany sary zany maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Teny hojerentsika ny voalaza amin'ny Ezekiela, Ezekiela toko 110, Ezekiela toko 110 ka manomboka eo amin'ny andininy Ezekiela toko 110 ka ny andininy enina. De eo jerevantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny andininy eo aloha eo de toa nariana ilay zaza, miosondraha, tsy nisy maso mba niatra an'ilay zaza, fa de nariana tao an-tsaha izy, miandro fotrany zay hafatesany, ary zay mahita an'ilay zaza de toy zava-maharikoriko ny fahitana azy, fa nandalo Jehova. De nahita, de nandray. De zao ny teny manao hoe ho velona anie ianao. Mahafinaritra zany tenin'Andriamanitra zany. Anahoana ny hafaliko sy ny hafalianao raha mandre zany teny zany isika zay efa maty ny fahotana, de Andriamanitra miteny manao hoe ho velona ianao. Mahafaly zany mpiara-midinika namana izany. Indro fa de nalain'Andriamanitra, nalain'ilay zaza, nalaiko izy, de nokarakaraiko. Ary rehefa lehibe de niatsara tarehy, de nanaovako fanekena ho afanam-badiana. Jereo ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Ka de niravaka volamena sy volafotsy ianao ary rongony fotsy madinika sy aparalisy ary lamba misoratsoratra ny fitafianao. Koba tsara toto sy tantely ary diloelo ny fihinanao. Ary rehefa niatsara tarehy de niatsara tarehy ianao sady nambinina ho mendrika ny rehefa Andriamanitra no mikarakara, tsara tarehy ianao. Fa tanteraka zany no ny voninahitro zay nataoko taminao ho Jehova. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahatsara tarehin'i Israely. Ary tian'Andriamanitra mba haneho ny atsaran'Andriamanitra koa ilay zanak'Andriamanitra zay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny atsara tarehy. Zay le hoe ho vavolombeloko ianareo. Dikan'io ho vavolombeloko ianareo de izaho sy ianao mba haneho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny mpiara-pielina amintsika. Tsara tarehy ianao, tsara tarehy isika. Ary zay fahatsaran-tarehy izay fanomezana nomen'Andriamanitra antsika izany mpiara-mianatra namana izany. Tsara tarehy isika. Fa saingy ny zava-doza de izao. Eo amin'ny andininy faha-dimy ambin'ny folo. Kanjo na tokony hatsara tarehinao ianao ka nijangajanga noho ny lazanao, sady nanara-po nijangajanga tamin'ny mpandalo rehetra ka nafoy ho azy izany indrisy, na de teo aza ny fikarakaran'Andriamanitra ilay zanaka zay nafoy, de niala nandao azy. Tsy natoky izy ireo.
tantara faharoa ilay vehivavy tsy matoky ihany keo dia ny tantarany vadiny Hosea. Hatrany am-piandohana dia nasehon'Andriamanitra fa ny didy izay nomenany Hosea mpaminany dia didy izay tena maneho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ao ny voalandeha jerevantsika ny voalazo amin'ny bokin'ny Ezekela, Hosea toko voalohany zao ny baiko andininy faharoa. Tamin'ny andohan'ny tenin'i Jehovah tamin'ny Hosea dia hoy Jehovah taminy: andeha ianao maka vady izay efa tena janga sady zanaky ny fijangajangana, fa fatra-pijangajanga miala amin'i Jehovah an-tany. Toko fahatelo andininy voalohany dia hoy Jehovah tamiko: mandehana indray tiava vehivavy izay tiany vadiny nefa mijangajanga. Mafy zany iraka nampanaovina ny Hosea mpaminany zany. Mitia vehivavy tsy matoky, vehivavy ratsy fitondran-tena. Mandehana ianao mitia vehivavy janga. Inona ny sary hitan'izany eo amin'ny faminaniana? Izany sary izany dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, na dia niodina tamin'Andriamanitra aza isika. Ao amin'ny Apokalipsy toko fito ambin'ny folo dia lazainy fa io vehivavy janga io, ilay vehivavy tsy matoky, dia Babilôna lehibe no ilazany azy. Zao no voalazany andininy voalohany. Apokalipsy toko voalohany fito ambin'ny folo andininy voalohany. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'ny fito izay nanana lova fito dia niteny tamiko nanao hoe: avia aty fa asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano. Dia ilay nijangajangany mpanjaka ny tany sady natao leon divay ny fijangajangany ny mponina amin'ny tany. Eo amin'ny soramandry ny amin'ilay vehivavy janga dia Babilôna izany. Ary mpiara-midinika namana, ampalahelo fa niala tamin'Andriamanitra ilay vehivavy no karakarainy. Impiry amo no miala amin'Andriamanitra ka mitady andriamanitra hafa indray, mandeha mijangajanga, manao fitondran-tena ratsy kanefa fantatra fa ratsy izany. Dia izao no antso ataon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Apokalipsy toko valo ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra. Ary nareo feo iray avokoa avy tany an-danitra nanao hoe: miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy hombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza izay manjo azy. Ry mpiara-midinika namana, na dia eo aza ny tsy fatokin'ilay vehivavy dia mandefa antso Andriamanitra mba hialana amin'izany toetra ratsy izany. Iza no antsoina? Ny olony no antsoina. Mahafinaritra mieritreritra an'izany. Miantso ny olony Andriamanitra hiala amin'izany fitondran-tena ratsy fijangajangana izany. Aiza no antoraka isika eo amin'i Jesosy? Fizarana farany no resantsika dia ilay vehivavy matoky. Mahafinaritra fa nahitana tantarana vehivavy matoky amin'ny soratra masina dia ny tantarany fanambadiany Isaka sy Rebeka. Rehefa antitra tokoa mantsy i Abrahama dia naniraka amin'ny mpanompony izy mba andeha hitady vady ho an'ny zanany Isaka izany. Ao amin'ny Genesis toko fahaefatra amby roapolo no ahitantsika ny tantara. Manasa anao mba hamaky azy amin'ny tsiporiany rehefa manam-potoana isika rehetra. Genesis toko fahaefatra amby roapolo no ahitantsika ny tantara fa indro i Abrahama naniraka ny mpanompony. Hoy izy hoe amin'ny andininy fahatelo: fampianiniko tamin'i Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita izay raisako monina ianao. Tonga amin'ny fotoana nambadiany Isaka dia naniraka i Abrahama mandehana. Fa saingy izao mianina amiko ianao fa tsy haka vady ho an'ny Saka amin'ny zanaka vavin'ny Kananita. Tsy hoe mpanavakavaka akory i Abrahama. Tsy mpanavakavaka i Abrahama. Fa ny zavatra misy dia izao: fantatry Abrahama loatra ny fitondran-tena n'ireo mponina Kananita ireo
Fantany ihany koa ny fomba fanaondreo ara-pivavahana zay tsy zay mikoaka amin'Andriamanitra tsy izy. De sarotiny ny amin'ny ara-panahany zanany i Abrahama. Lesona moa tsika ray aman-dreny zany. Aoka ho sarotiny am'izany isika rehetra. Fantatry Abrahama tsara izany faratsiam-pitondran-tena izany, ka de naniraka izy. Ary de zao no nafinaritra, nahita ny vady sahaza azy Isaka, tsy iza izany fa Rebeka. Kanefa na izany aza de tsy maintsy nanaja ny safidin'ny Rebeka ihany Andriamanitra. Zao no voalaza eo amin'ny 7:dimapolo sy 8:dimapolo. Zao no voalaza ny teny. Ary izy ireo, aoka ary atsonay ny zazavavy ka anontanianay zay tiana. Andao antaniana ary ny heviny. De niantso an Rebeka izy ka nao taminy hoe, andeha hiaraka amin'ny lehilahy io va ianao? Ary hoy izy, andeha aho. Ny fahatokiana no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Ny safidy izay makany amin'ny fahatokiana no tian'Andriamanitra ihany koa mba hananako sy hanananao amin'izao fotoana izao. Tiantsika Andriamanitra. Tena tia mihoatra noho izay itiavantsika azy izy. Ary zay ny antony tsy maintsy andraisantsika safidy. Fantatsika tsara fa hiafara amin'ny vokatra mahatsiravina ilay vehivavy tsanga. Taddio tsara ary mpiara-mianatra namana isany. Fa tena vidin-dafo tokoa ny tsy fahatokiana ao anivon'ny fanambadiana. Tena vidin-dafo. Ary miatraika amin'ny fiainan'ny zanaka izany. Miatraika amin'ny fiainana manontolo izany. Ary raha tsy mitandrina de matahotra tsy ho tafaverina rehefa potika, rehefa simba izany fanambadiana izany. Fa ny mahafinaritra, mampanantena Andriamanitra fa mbola hisy ny famerenana amin'ny laoniny. Averin'Andriamanitra amin'ny laoniny toy zavatra rehetrarehetra, ary asaina isika tsirairay avy mba ho amin'izany fampakaram-bady ny zanak'ondry izany, satria efa vonona amin'ny 2:2 ary nahita fa indro tanàna masina de Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaky ny ampakarina, efa miaingo hiaona amin'ny vatany. Efa vonona izany tanàna izany andraisana ilay ampakarina ilay vehivavy matoky. Teo ny teny zay andinina tao tahatina manao hoe, ary hoy koa izy tamiko, soraty, sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo de teny masina Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny tsiambaratelo mba ahafahantsika matoky eo anivon'ny fanambadiana de ny fanasanan'i Jesosy isan'andro isan'andro hiditra ao anatin'ny tokantranontsika. Tahaka an'ilay fampakaram-bady taokana. Ka na de atao aza ny olana, rehefa atao Jesosy, voavaha ny olana. Manasa anao Andriamanitra, manasa antsika rehetrarehetra izy. Tompo anio ombanao. Ka ireo sary anohitry ny vehivavy tsy matoky sy ny vehivavy matoky, ny vokatra mahatsiravana zay hiatra amin'ilay vehivavy tsy zanga, fampitena, fahaverezana, fandringanana mandrakizay, isotonantsika lesona ane zany, mba andehanantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fitantanantsika ny ankonantsika. Tompo anio ombanao, omba ny tokantranonao ihany koa izy. Araka ivavaka isika toko. Rainay tsara indray izay any an-danitro, misaotranao izay fa nomenao lesona sarobidy tamin'ity sabata ity. Leson'ny fanambadiana, leson'ny fifandraisana aminao sy aminay. Impiry tokoa izay no mitsangatsangy, impirimpiry tokoa izay no ratsy fitondran-teny, kanefa mbola tianao ihany. Andriamanitra, misaotranao izahay fa mbola miantso anay ianao, ary mbola mamela ny elokay ianao. Ampio izahay mba hanana izany toetra izany kio eo anivon'ny tokantrano izay misy anay. Ahay amela eloka, ahay atakatra ny tsy fantanterahany tsirairay avy, ary indrindrandrindra mba hanome larany voalohany ho an'ny ankohonanay. Petraka am-pitantananao ary ny maso rehetra, petraka am-pitantananao reto mpiara-mianatra amiko, mivavaka tonoina sy gn'atana amin'anara Jesosy. Amen.
mianatra eo tongotrao.